Ionatren'izay raharaha valomanana izay hatrany dia mangataka ny fialan'ny marika ara-valomanana tsy andray anjara ao anatin'ny dinika ho an'ny fampihavanam-pirenena ny mpiaradia aminy. Raha ny fanazavany entiny Kirivo Randrianarsoa nisy ny fanakanana ny marika ara-valomanana tsy teny imasom-bahoaka izay zo maha-olona. Tsy tokony ho izy ny ao anatin'ny fiatsaram-belatsino anaovana ny fampihavanam-pirenena. Tiako aloha ny mameraka eto fa avy amin'ny tokotiko Madagasikara sy ny ankolafy ravalomanana dia tsy nilaza mihitsy fa nogadraina ny filoha ravalomanana. Aloha ataontsika mazava izay ny zavatra tsy ekena kosa anefa izay mpiaradia aminy ary mpiara-miasa akaiky aminy na député zany na ministre zany na ireo ekipa teknika miara-miasa aminy tsy ekenay manodidina azy ny tsy fametrana sy ny fanajana zoa maha-olombelona eo amin'ny Andriamatoa Ravalomanana. Izy hatreto dia isan'ny laza fa manan-katoa ary manao izay hatanteraka ny fampihavanam-pirenena. Io fampihavanam-pirenena tsy vita mora raha tsy mifanahy tsika ary manao an'io tsy misy fiatsaram-belantsika. Zava-misy hitanay tamin'ny Zoma sy ny Asabotsy dia mampiseho fa tsy fametrahana mihitsy ny zon'olombelona ary atao tsinotsinona mihitsy Andriamatoa Ravalomanana eny mason'olona. Ny miaramila zao no mandrahona milaza fa raha vao mitsangana hoe hiteny dia tonga dia ampiasa hery izy. Vavana voaka miaramila zany za isan'ny nahita zany. Tsy azo ekena zany ao anatina fampihavanam-pirenena tsika ka tsy azontsika mihitsy ny ilaza fampihavantsika ifampihavana kanefa ny ao ambadika nokobay agelika ihany. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia ny tsy fahafaran'ny teny na miresaka amin'ny olona. Ilay izy tsy vitany tsy avela amin'ny teny izy fa tonga dia bahana ny miaramila mihitsy tsy afaka miditra amin'ilay toerana. Gaga daholo ny vahoaka, gaga daholo manodidina dia lasa tsy hitantsony izay atao ary mahatonga azy tonga dia nampidina atao anatin'ilay tomobilin'ilay tafika hitanareo ireny dia milasa miteraka an'ilay hoe gadrana. Zavatra toy ireny raha amin'ny fomba fitantanana mangarara tokony tsy isy ary miteraka disadisa fa miteraka koa ayay eo amponina sy mivahoaka. Zay mahatonga ny miteny hoe raha manao ilay fampihavanam-pirenena tsika dia alao aloha ny apelaka tsara ny haja sy ny zoany tsirairay. Izahay manodidina azy dia mangataka azy hiala ao anatin'ny fampihavanam-pirenena. Marina zany. Izy no mbola milaza fa lalana andehanany eo amin'ny krisy. Fanapahan-keviny tsy mbola fantatray tsara fa olombelona manana ny raheriny izy ary mahita fa atao zara raha olona tsy fantatro hoe tsy miendrika avy eto amin'ity tany ity ka raha sitsiny izy raha nahita an'ireny zavatra. Nareo ny nahitan'ilay sary hitanareo angamba fa na andeha hivoaka ary izy ka mba anao tokony ataony etsy ambony-dalana etsy ny andalana dia voadidina miaramila be dia be. Tonga dia raha onana ilay olona teo akaiky eo raha vao ndray tanana azy tsy mahazo miray tanana. Tsy any amin'izany angamba ny lalàn'ny fampihavanam-pirenena. Mila apetraka zany ilay fanontaniana ary izay manodidina azy aloha nanosika azy mihitsy tsy andehany amin'izany fampihavanam-pirenena zany raha fa fifatsaram-belatsiny ataontsika. Izy ny tokony teny farany azy io izy mbola ny andramy maneratra zany vao tsonga eto. Izy mandinika azy farany hoe inona ny lalàna tena ataony fa izy hatreto alohany hatramin'ny voalohany dia miaro ny fampihavanam-pirenena foana.